olona ampitomono ao aminareo mandakarivany ny fahasoavana sy ny fiadana amin'ny fahalalantsika tsara n'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Vavatsika hifaliana ao anay mandrakariva tompo ny hafantaranay fa na malemy sy tsinitsina azy izahay tianao, izany mety izanao hiteny aminay, izany koa mety izanao hiara-miasa aminay, ary izany no andritsahanao tsy tapaka eo amin'ny fiainanay ny fahasoavanao. Mamposaka ny masoandra ny tsara fanasy ny ratsy fanahy ianao, mandrotsaka ny ranon'orona ho an'ny rehetra ianao, ary ianao no efa niteny tamin'ny alalan'ny mpaminany mpamponao fa tahaky ny oram-panala izay mirotsaka avy any an-danitra tsy miverina aminao raha tsy mahavita ny andranao azy. Vo tahaka izany koa ny teninao, tsy hiverina aminao raha tsy atonga anay tovy endrika amin'ny zanakao. Ny anaran'i Jesosy Kristy ilay dianay. Amen. Mahazatra ny Jesosy Kristy tamin'izy tonga olona tahakatsika ary nampianatra mitory tamin'ny olona ny vaovao mahafaliny amin'ny famonjena tanteran'Andriamanitra, fampihevanana atsika olombelona amin'Andriamanitra. Mahazatra azy ny mampiasa fomba na sary ohatra hita eo amin'ny fiainana andavanandro. Raha jerentsika tsara ireo fanoharana samihafa izay nataon'ny tompo, tsy mba mifidy zavatra lalina na arak'izay mety fiheveran'ny olona raha miresaka momba fanjakan'Andriamanitra izy, fa zavatra mivatana, zavatra tsaroana ary zavatra iainan'ny olona isanandro. Raha niresaka manokana momba ny olombelo izy, indrindra moa ny olona izay mino azy, dia nampiasaina ny sary momba ny tena, momba ny vatana. Haitsika tsara ilay teniny hoe ianareo ny maso no jiron'ny tena. Raha ohatra tsy mazava ny jiro dia maizina ho an'ny rehetra. Ary raha nampianatra koa izy nampitandrina dia izy hoe aza matahotra izay mahay mamono ny fanahy nefa tsy mahavery ny fanahy any amin'ny elo, fa matahorana izay mahavery ny tenanareo sy ny fananareo any amin'ny elo. Nampiasan'ny tompo izany fampiasary kasika momba ny tena izany. Ary io koa raha afaka no lolovan'ny apôstôly raha nampianatra izy kasika ny fiangonana. Tsy adinon'ny apôstôly tamin'ny nanorenan'ny tompo ny fanasana masina, raha nanolotra izy ny mofo dia itino tenako izay omeny ho anareo izy, izao no ataovy ho fahatserovana ahy. Tsy adinon'ny apôstôly Paoly izany, ka izany indrindra natonga ny apôstôly nanao fanoharana mikasika momba ny fiainan'ny kristiana, ny fiainan'ny fiangonana. Araka izay nivakindra tamintsika teo amin'ny taratasy voalohany Korintiana 12:20 izy hoe fa tahaka ny tena iray ihany, anefa maro ny momba ny teny, ary rehetra momba ny teny ireo na dia maro aza dia teny iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. Nampiasain'ny apôstôly ny sary momba ny tena ilazana ny fiainan'ny fiangonana, ary indrindra koa ampitahana ny fiangonana amin'ny Kristy. Paoly raha namonoratra ho an'ny kristianina dia aoka anahaka ianareo tahaka ny hanahafako an'ny Kristy. Ho an'ny Efesiana hoe aoka anahaka an'ny Kristy ianareo tahaka ny zanaka malala. Ampiasaina le teny hoe momba ny tena ilazana ny fitovian'ny fiangonana amin'ny Kristy, kanefa koa fitovian'ny fiangonana amin'ny izy samizy amin'ny fijoroana ho vavolombelona. Raha itsika ry havako, ty tenin'ny apôstôly ity misy zavatra anankiroa izay tiana hitariana ny saintsika ao anatin'izay. Raha miresaka ny momba ny tena izy, lazainy rahateo eo amin'ny
toyny raha nanaraka tsara ny famakindratsika teny to isika hoe misy zavatra misy maro nombany teny ny tanana tsy afaka anao hoe tongotra na hoe vavana na sona fa na de maro azy zarazarena nefa samy mombany teny avokoa reo rehetra ireo raha lazaitsika miteny fohy teny tsotra zay lazana mombany teny izay zava-dehibe voalohany zany tokony mipetraka ao amintsika raha mijery ny tena sy mijery ko itsika ny fiainany fiangonana zay ampitahana ny teny de le hoe firaisana ao anatin'ny fahasamihafana unité dans la diversité adinitsika mandrakariva ry avako eo amin'ny fiainatsika na de hitatsika mivatana eo momba ny tenatsika azy fa rehefa ampiaritsika amin'ny ohatra eo mifiarahantsika amin'ny Kristy ao anatin'ny fiangonana hoe tena iray ihany ianareo adinitsika mahafinaritra ny olona ny mijery ny kileman'ny hafa mahafinaritra ny olona ny fampitsaratsara mahafinaritra ny olona rehefa tsy mitovy hevitra aminy no manometsiny fa adininy fa ao anatin'ny momba ny tena araka ny fampianaran'ny Kristy na de maro azy tena iray ihany lay firaisana miaraka amin'ny Kristy zay no zava-dehibe zay no tiany tompo tsaroantsika ary zay no tiany tenin'Andriamanitra nampilazaina ny Paolety hoe na de maro azy de tena iray ihany momba ny tena de tena iray ihany tahaka an'izany ko Kristy zay tahavitsika anisan'ny zavatra anankiray zay nampianarinay ry avako tao anatin'ny fiangonana le hoe fandeferana Kristy mampianatra momba ny fandeferana sarotra mitsika amin'ny andro ankehitriny mianatra zany fandeferana zany ny antony a satria samy te hisongadina itsika rehetra ary samy tsy te anaiky hoe miafa fa nitsika ihany nitelentsika mamelana reo ray lazany mpivovotra anakire filazako ty ho any zareo zay mandalina zany ny filosofie sisia de malaza tsara le teniny Descartes le hoe je pense donc je suis hoe rehefa mieritreritra zay no mampisy ahy efa miovy zany ankehitriny efa tsy je pense donc je suis fa je parle donc je suis zany hoe rehefa be resaka rehefa mitabataba rehefa avo feo de mihevitra fa zay fantaterana tsy aotsony lay fandeferana tsy magaga raha misy mandrakariva ny fikorotana ao anatin'izay tsy fifandeferana izay tsy fanajana ny momba ny tena izay miainana ny fiangonana hatrany amboloany zany fa tsy nitsahatra nanitsy ny apôstôly na mpianatra ny tenin'Andriamanitra ialana amin'izany raha tsy ilaza fa tsy ny fiangonana tao Korinto manokana ry avako tsaroneto fandalinany nataon'ny rahalazy zandry mpiaramiasa pasteur Rakotoaritsif Andrejatovo zay efa midomandro no izy nanao ny teziny izy de ny hoe le conflit à Korinto tamin'ny sainy ao a ny zavatra nampikorotana ny fiangonana tamin'ny Korinto hatramin'ny zavatra kely tsisy dikany de nampikorotana ny olona satria adin'ny olona foana zay le fahasamihafana ao anatin'ny firaisana ao anatin'ny fahasamihafana izay ary jereo gaina afaka mandeha tentsika tsararay avy eo amin'ny lafiny pratika ny fiainana fa ny zavatra mampifanolana atsika ny indrindray zavatra tsisy dikany fa zavatra samy manana ny hevitra mety hitovy le izy fa ny fomba fijery no tsy mitovy zany hoe le fomba fijery azy fotsiny tsy mitovy za sao re lasa aminareo hoe misy vera ity telefônina ity zany hoe sady manao enregistrement io nampisinoko azy eto de tsy ino ahy ianareo satria ny zavatra hitanareo a zavatra fotsifotsy fa raha vadika any aminareo le izy a hitanareo fa misy vera de hifanolana atsika fotsifotsy io zay tena io misy vera misy maitsomaitso io zavatra kely tahaka zany matetika tsy mampifanaraka eo amin'ny fiainan'olona
ary ndraindraiky io le fitiavana teseho be dehibe manadiny ny fahasamihafana ao ana firaisana ao anatin'ny fahasamihafana. Raha nanalatra ny tany Korinty any Paoly niresaka momba ny fiteny tsy fantatra dia nilazany hoe raha misy olona miteny tsy fantatra aleo ampanginina fa aleo miteny amin'ny fiteny fantatry ny rehetra, zay teny amin'ny fiteny tsy fantatra maro. Dia fantatritsika tsara ny Korintianina 2:20 andiny 7:telopolo averitsika foana matetika fa ndraindraiky tsy ampiaritsika. Hoy ny apôstôly hoe Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana. Tsy tian'Andriamanitra fikotranana fa fahalemetsika olombelona izany, ary zay no ampiasain'ny devoly rehefa tsy mahatsiaro tahaka ny tena anankiray misy firaisana ao anatin'ny fahasamihafana baikiloloha anankiray Kristy dia misy foana ny fahalemena eo amintsika. Zay ny zavatra voalohany apetreretana antsika zany eo amin'ny fiainantsika mahakristiana ny fiainana fiangonana. Fa ny zavatra faharoa koa atsika raisina amin'ny fampianarana Kristy, amin'ny fampianarana momba ny tena ity. Ny tena maro fa saingy zao misy fandaminana ny tena io. Ary zay le lazainy Paoly manaraka eo hoe maso tsy sofina, ny sofina tsy orona, ny tanana tsy tongotra, ny tongotra tsy tanana. Misy fandaminana ao zany hoe misy rafitra hitolana ny tena, misy organisation ary tsy maintsy manaja zay le organisation, zay le rafitra izay ny tena, zay vao mandeha amin'ny maizy azy. Mpanomponareo raha afaka nisy fotoana zay homonie tamin'ireo marary saina, reo le olona marary saina zany homonie, dia ny zavatra nahavariana rehefa mamangy azy ireo ka mitory mampianatra tena miaina tsara mihitsy ny zareo. Ary tamin'izay narisy lahatra anay hoe azo ny tsara le tenin'Andriamanitra zay toriana aminy, fa saingy ny problema dia izao rehefa mamoaka izy rehefa avy eo tsy arakarak'ilay zavatra tokony ho izy no mivoaka fa mivalana. Mitovy amin'ny hoe raisina tsara loatra zany ohatrany hoe zava-maneno hoe piano anankiray zany, rehefa voarindra le izy manendry tosy anankiray ianao dia mamoaka feo anankiray le tosy iny ohatrany hoe do na. Fa rehefa mikorotana le izy tsy réglé ntsony, do mitendrenao lasa mihina fa zany hoe dia alaiva-tsaina le hira mivalana. Tahaka zany koa nitoetra ny olona zany le zareo marary saina, mandray izy fa rehefa mivoaka le izy tsy organisé ntsony fa mikorotana miparitaka dia tsy araka ny tokony izy nahitana azy ampivelana. Ary izay koa sary anankiray jalaina ny fiainantsika rehefa tsy organisé, rehefa tsy mahatsiaro tahaka ny tena anankiray arindra isika. Jereo tsara ne mibaiko zao ny loha raisy ny sotro, izy ny tokony handray sotro ny tanana, fa ny olona tsy organisé ho an'ny olona marary saina mitongotra nao nraisiny an'le sotro. Mitendrandreo hoe ampidiro amin'ny vava, zay ny baiko. Ho an'le olona tsy organisé le marary saina any amin'ny sofina ny ampidiriny le sakafo. Azonareo tsara le izy zay le rehefa tsisy ny organisation. Ary sary tahaka izay koa ndraindray ny sary mety mitranga eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina. Tsy mandeha araka ny tokony izy, tsy manaiky lamina, tsy manaiky baikony loha Jesosy Kristy sy ny fanahy ny olona, dia manaonao foana amin'izay hitiavany azy. Anisan'ny tolona ngezabe zay manome zamery afaka nandritra izay 9 taona nitondrana ny FPMA zay nampiray atsika tato anatin'ny FPMA ho vatana iray misy lamina hitovizana. Raha matadia tsara ianareo samy manana fomba fanaony manao dokotera isaky ny tafo, fa nandritra izay fotoana nitondrana ny FPMA zay rehefa fotoana dehibe krismasy, pentecoste, Pâques, dia miezaka foana zay mandefa fandarana iraisana. Fantatrareo tsara zany hatramin'ny hoe taridalana ho an'ny tenin'Andriamanitra mba hatsehoana fa iray ihanytsika. Ka na iza nay satria be dehibe moa ny olona no tsy miangona raha tsy fotoana dehibe ireny
dia mba hatsiary mila hoe tsy hoe rehefa totolozy any any fpma rehefa ny bordeaux tsy fpma rehefa ny montpellier tsy fpma rehefa ny strasbourg tsy fpma fa naiza dia mahatsiary mitovy miombona anankiray ihany tsika ary zay koa nle ny aton'ny fandaminana isan-karazany atao ampisin'ny rafitra ny fiangonana hoe zao hoe misy ny akatoko ny fandraisana, misy ny idekona, misy ny komity, misy zany rehetrehtra zany mba isin'izay le firaisana organisation tahaka ny tena izay ary mba hahafana indrindra koa mizara andraikitra araka ny tandrifiny avy zay le hoe fanomezam-pahasoavana lazay ny tenin'Andriamanitra zarazarainy samihafa fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia fanahy iray ihany. Ry afaka malala azadonono fa itsika tsirairay avy dia antson'Andriamanitra hiara-iasa aza misy mieritreritra mihitsy hoe raharandro pastera na raharandro dekona na raharandro komity na raharany any amin'ny fanontonan'Andriamanitra fa itsika tsirairay avy rehefa natao batisa tao amin'ny Kristy dia voalaza tsara teo fanahy iray ihany nanaovana batisa atsika ary rehefa natao batisa amin'ny Kristy dia miaraka amin'ny Kristy tafaray ao amin'ny Kristy tsy misy itsony fahasamihafana kanefa kosa miara-manompo ao anatin'ny lamina sy ny rafitra araka ny fitarian'ny tenin'Andriamanitra sy araka ny fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra atsika tsirairay avy. Zany afaka mba manana fanomezam-pahasoavana sasany men'Andriamanitra fa misy kosa fanomezam-pahasoavana tsy azoko tetatetana ialako tsiny le fitenenana zany hoe tsy azoko atao fotsiny hoe zao le satria tsy mifanaraka amin'izay zavatra izay fa rehefa misy zavatra zany dia misy olona avana kokoa momba zay zavatra izay. Indray mantsy ny fakam-panady zao rehefa tsy vitanao izy dia mivavanao no mandeha be deabe amin'le tsy fahatsapana zay le organisation zay hoe maivava zany le izy zany hoe misy karazana complexe kely ihany eo dia mivava no mameno azy rehefa avy eo ary ankoatran'izay koa fakam-panao azy teo dia manao projection tonga dia projetena raha zaza misy zavatra tsy ampy amiko dia projeteko any amin'ilay olona izy dia everiko fa mitovy adona nefa riaka mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra mampianatra antsika Jesosy Kristy na dia maro azy rehetra momba ny teny ireo dia teny iray ihany tahaka ny Kristy ka manaiky fandaminana manaiky ny fitarian'ny Kristy ary manaiky ny baiko ny fanahy zany ny antony anaovantsika rehefa misy zavatra ataontsika ao anatin'ny fiangonana azadino na ovinana ny mivavaka mangataka amin'Andriamanitra mba hanomezana sainantsika mba tsy andianantsika araka ny fiheveratsika fotsiny fa eo ambany fitarian'Andriamanitra ka amin'izay no atsapantsika lay fasa le fiombonana firaisana ao anatin'ny fahasamihafana ary lay fandaminana rafitra lamina ataon'Andriamanitra ampirindry ny fiainantsika ny fiainan'ny fiangonana voninahitra le n'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masy azy hatramin'ny taloha indrindra sy petrina ary mandraksa tsangana ry avaka indray nyfitay fa soavan'i Jesosy Kristy tontsika ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana fanahy masy no amin'Andriamanitra mandrakariva ary petraka ny ary hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Hebreo 13 tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo mitodika aminareo mivady ny fiangonana izay mandray izany teny izany ny teny grika moa izay antsoina amin'ny hoe tsarovy dia tsy milaza fahatsiarovana fotsiny fa milaza famerenana indray ao an-tsaina sy ao am-po ny asa izay nataon'Andriamanitra ny fanomezan-tsoa ny fanosoavan'Andriamanitra ary ao anatin'izany
dia mamelona iray ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana izay mamelona antsika ao amin'i Jesosy Kristy. Tsarovy ny mpitondra anareo. Ny zavatra marina voalohany zany dia izao, ary ambaran'ny Paoly mandrakariva moa zany ny mpanoratra ny Hebreo milaza zany raha teo koa fa Andriamanitra ny tompony fandaminana nanendry antsika araka ny fanomezam-pahasoavana ao amin'ny anjara fanompoana. Ary ao anatin'izany anjara fanompoana izany dia izy Andriamanitra no miasa. Isika dia fiasana mahatoky, antsoina mpanompo mahatoky ao anatin'izany. Ka dia fisaorana an'Andriamanitra no voalohany ambaranay nanome anareo ho mpanompo mpizara ny teny nandritry ny taona maro teny, ary indrindra nitondra ny fiangonana nandritra izay 7 taona, 9 taona zafady izay zany. Ny zava-dehibe ho an'ny fiangonana dia ny mahatsapako fa nanaiky izany ianareo, ary nanaiky izany amin'ny fakasitrahana sy fifaliana, ary dia izany koa noentinay misaotra an'Andriamanitra. Farany tiakasitraka anareo koa izahay, no ny fandavatena anareo, no ny faharetanareo, ary indrindra no ny tenin'Andriamanitra namana anareo anay. Ka azo lazaina fa nivokisanay nandritra izay fotoana ela izay niasana reto atao ny FPMA, ary indrindra ny 11 taona mitarianareo ny fiangonana. Ka dia fanazavana sy fampidirana ihany ny aho, rehefa aveo za ihany namarana azy, izao dia ny filohan'ny tafo no andray fitenena. Ny voalohanteny dia fisaoranan'Andriamanitra lehibe noho ny nananan'ny FPMA anareo mivady mpanompo nampiseho ny firaisana tokoa ary milazanao pasteur ataony tokoteny teo. Izany dia mampatsiahy anay fa zava-dehibe tokoa ny asana ataonareo teto amin'ny FPMA ity. Dia misaotra an'Andriamanitra izay no izany fahasoavana lehibe zany napetrany tamin'ny alalanareo tamin'ny fiangonana. Ary ho an'ny FPMA Toulouse manokana dia tsy diso anjara tao anatin'izany koa izahay nandritran'izay 9 taona izay, satria raha tadidiko tsara ny tenanay tanomboka ny mandat diakona no tamonjy zany ny fiantsonareo tao anatin'ny fitarekana ny FPMA vitsivitsy taminay zany. Ary isaky ny nanombokanana diakona teto amin'ny fiangonana dia tonga foana ianareo na mpianatra nampifana anay, ary indrindra nanokana ny diakona maro be zany nandritran'izay 9 taona zay teto amin'ny FPMA. Ka zava-dehibe zany raha tsarovana amin'izao fotoana izao, isaoran'Andriamanitra voalohany indrindra hoe izay ny zava-dehibe midera sy mankalaza ny anarany satria nananana anareo ray aman-dreny nitaiza ny fiangonana ao anatin'izany. Faharoa dia anio ny FPMA Toulouse koa dia manara-raotra amin'izao fiandohan'ny taona izao, miarapanareo tratrin'ny taona izao tsy dia voafakahita fanatitava. Ka dia mirary soa anareo zay amin'ity taona ity, amin'ity taona ity izay mifanojo indrindra amin'ny fotoana isotronareo roa na ny filaza zany. Mirary soa anareo zay ny fiadanan'ny tompo raha hitoetra aminareo mandrakariva anatin'ny lalana vaovao apetrany aminareo izao. Ary tenin'Andriamanitra mitsodrano anareo dia teny tsotra ihany manao hoe mifankazara mitsitoa dia hiatana ianareo. Zay ny fanorinay. Nareo dia mpampianatra anay fa anjaranay kosa zao no mikarosoa anareo ka dia raisao mitiavana izany tsotra zany. Ary farany maritra izao fanamariana ny fisaorana avy amin'ny fiangonana manontolo
misy anono tsy afaka tonana ny antomaro fa izay rehetra dia solitena ny fiangonana azo lazaina hoe miaraka taminareo vadina mety an'izay nare folo taona izay dia mangataka ny fiangonana hitsangana tompo dia solitena misy maritra zany atolotrainareo ampitiavana kely dia kely fa ny fomanolotra ny fitiavana no ameny izany firarenitsoa ho anareo amin'izao lalana vaovao-pitiavanareo zao ary ny irinay dia tena ho betsaka tokoa zany ronono sotroanareo zany anenany Madagasikara na la réunion satria irenay fa mety ho ala réunion ianareo no ipetraka dia fiarenitsoa ho anareo mivady zay ny zava-dehibe fiadana ny tompo indrindra miaraka aminareo anatin'izao lalana vaovao dia hoazareo rehefa nananareo izahay isolitena ny fiangonana misaotranao zay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanay masina fa Andriamanitra mandrakizay tokoa ianao Andriamanitra zay mitantana ny fiainany izao tokoa izao ary mitantana ny fiainanay amin'ny fahendreny mitantana ny fiainanay amin'ny fahasoavana ary mahatanteraka ty anatinay fifaliana lehibe fankasitrahana tsy azo refesina satria tsara ianao sady mpanao ny tsara misaotranao zay noho ny fitantanana ny fiangonana FPMA nandritra izay enimpolo taona izay ary tao anatin'ireny ianao dia naniraka mpanompo maro mba hiara miasa aminao zay lohan'ny fiangonana hitantana sy andamina ampahery ary ampirindra ny fiainany zany fiangonana izany dia nirahanao tamin'ny fotoanao ny mpanomponao mivady ary notarianao tamin'izany fanompoana tsara ino izany nitarika anay ho amin'ny fitomboana nitarika anay ho amin'ny fanomezam-boninahitra anao bebe kokoa hatrany ary indrindraindrindra nizaraka aminay ny teny-pahasoavana izay ivelomanay ho amin'ny manako tiakasitraka anao amin'izany zay te hideranao amin'izany zay ary satria anao koa no mandamina ny fiainan'ny olombelo ary mandamina ny fiainanay dia sitrakao ny atongavan'izy ireo amin'ny fotoam-pitsaharana antsoina hoe fisotron-dronono fahasoavana lehibe avy aminao koa zany ka dia mivavaka ho azy mivady zay ny fitsaharanao lay fanaseho hatrany amin'ny fary ary mbola olovanay mandrakizay ho amin'ny Jeso Kristy ho amin'izy ireo any ka hiveloman'ny fifalinao andraisan'ny fiadananao ary indrindraindrindra mitarian'ny fahazavana ho azy isanandro arovy amin'izay mahavery arovy amin'izay manimba tokoa arovy amin'izay mampisaraka aminao ary arovy indrindra amin'ny asan'ny fahavalo sy ny asan'ny ratsy ary metraketraka zao tontolo izao mivavaka aminao manokana zay ho azy ireo mba omenao fahasalamana sy tanjaka ary indrindraindrindra ampitomboinao ny fifaliany miaraka amin'ny zanaka manjafa izay tsy voatononay amin'izany mivavaka zany tokony ho an'izy ireo ankininay mianaratsoan'i Jesosy indrindra izany dia sitrakay nanolotra varevety kely voarambony tanana ho azy ireo fanohana kely dia kely fa ny angatanay kosa ny arem-pahasoavana avy any ambony ianao ilay tompony volamena sy ny volafotsy ianao tompo
androtsaka ho amin'izy ireo mihoatra no izay sahazo mba azahoany ny fahalemona sy ny zarana tahaka lefa ataony dia anao midera ny aja ny voninahitra tokoa aoka ny fifaliana sy ny fiadananao aminay ary nyleindra ho amin'izy mivady dia ny saotra tombo fa velona ianao dia velona ny zanakao rehetra. Amen. Mazo mipetraka tsika. Lehibe ny fihetseham-po amin'ny fotoana tahaka izao. Ny zava-dehibe dia ny fisaona sy ny fakasitrahana n'Andriamanitra. Andriamanitra izay miantso sy nampiasa ary nitantana ny fiainana. Raha ny fanompona dia ireo amin'ny efapolo taona izao izy io nampitamina ary mienina ny folo taona tamin'izany dia lany ny hoe fitarihana ny FPMA. Raha ny fotoana nisy anatin'ny FPMA moa zany efa mihoatra n'izany satria tanonina avokoa zany dia efa miasa tato amin'ny FPMA izahay. Zavatra tsaroana dia zava-dehibe no nilalovana nandritra izay fotoana izay fa mafao tao na ny zavatra mampalahelo mahakivy ndraindray nefa koa eo ny zavatra mahafaly, eo ny fanantenana izay narotsak'Andriamanitra indrindra nazonananao izay asa fanompony izay. Nandresany ny fotoana izay ny avavaryn'olona mbola ito tsy mitsahatra izay mivady mivavaka ho an'ny FPMA isan'andro isan'andro dia tononay ao anatin'Andriamanitra ty fiangonantsika ty ary tsarovanaay matetika ny tany salary any. Misy fotoana zany rehefa reraka sy ny sisa kivy dia metrapetraka dia ampaty mivadika hoe nafantarako ny sehatra amin'izay misy dia olo mivavaka ka rehefa tsy mivavaka tsosy dia tafiny ary dia marina tokoa zany rehefa fa rehefa mivavaka dia men'Andriamanitra hery. Saotra an'Andriamanitra izay ary misaotra nareo koa ny amin'izay nafahana niara-ny asa nandritra ny enina ny fotoana. Volaza ny président teo moa ny fifandraisany manokana tamin'ny Toulouse fa ambony izany tsy voalaza ny resako maly raha natao teny Toulouse ny synode lehibe ny FPMA tamin'ny taona 2010 zany hoe fito ny fotoana lasa zay dia tonga nanatrika izany synode zany izahay pasteur tamin'ny Grenoble tamin'izay fotoana izay dia natotry ny faritany atsimo atsinanana mba vidiny ny filohan'ny FPMA pasteur Leopold ny filoha tamin'izay fotoana izay nengavy aho izy tamin'ny telo maraina izay mianaka vo misaraka tamin'ny telefona ataoko izy fa za tsy mahavita tsony fa ao anatin'le efa reraka izy sady tsy salama fa isereny no afaka manao an'io za tsy mieritreritra ny anao filohan'ny FPMA mihitsy raha ny ala tany Madagasikara ny velonatakiatavy tsy zany mihitsy ny natongavotady nengavy aho izy kinantsy teny Toulouse rehefa tonga te dia nampasilouse eto izy any pasteur tsisy hoe mbola ano ihany a tadidinareo tsara zay mihita zao miteniko tamin'izay za tsitsybavonaka ny tany fa dia nitsara tsy latsaka hifaninana taminy afa dia izy ny nanohy ny nafolo azy kinantsy tratry ny tsy fahasalamana tokoa izy miala tany Bordeaux tsy milano tamin'ny Bordeaux zay nandeha namonjy tany amin'ny komity maritra tany Paris miala ohatrana tsy mieritreritra fa dia hoe amonjy komity maritra tonga tamin'ny komity maritra taona telo sy roa arivo zany heritaona taoriny izay nangatany pasteur Leopold sy ningaviana izay dia tany voafidy filohan'ny FPMA tsy napoizina mihitsy ndramany tsy mieritrertina zany hoe tavaresaka tamin'ny pasteur Andriamanjaka zany zanaka mbolatelo do izy isy pasteur Andriamanjaka tamin'izay fotoana izay mahery hoe zany fety mbola mahafantatra akay
fety zany anaromisitra fatarana azy marezany fety fa tsy mora mitondra ny intellectuel zay la zay tamzay milaisina ny kely ampanitreteny ny atlaitra be dia be ny zavatra natao anatin'izany nisy niona fotoana niona any mianaka takely etafarisaka resety manaona ny fandehiny azy izao no navaliky tamy sy mahavaliky azy ianao laza tamy pasteur hoe tsy mora mitondra ny intellectuel fa mitondra ny intellectuel moramora ihany fa le miseho intellectuel ny tena sarotra mitondra azy fa mpimeme ho izy mianaka zany tokalaza bebe ny zavatra zany tsy anao teny lava ry amako fa zavatra amaranako azy zavatra anankiray ampaliny tena tokoa milazaketona zay mivady olona amizay ka tena marina tokoa lay teny tompo ary mitaterahana teo aminay hoe rehefa vita zay taonareo teneny hoe mpanompo tsy mahasoa zany tsy mahavita afa-tsy zay tokony mpanompo tsy mahasoa zay riavako tsy nahavita afa-tsy zay tokony nataona ihany ary ndraiarana tsy arakaraky ny ampozina sy ny nantenainy zay le tokony nataona izay ary zay no isin'ny zavatra sasany zay tsy fanarana ohatra otsika vola zay teo tamin'ny tofoteny misy ny nalahely taminay misy ny tezitra taminay misy ny natsiarotafotoa taminay no zay le tsy tena nahavitanay araka ny namirasandretra sitrapon'andriamanitra zay fa zao nafatray amiko hijano zay zao zay rehetra ny rahantsika teto aoka hipetraka ho amin'ny fifaliana sy voninahitr'andriamanitra aza tsarovana zay zavatra tsy mety zay zavatra mety nampifanoonana atsika salany tsy ahatsarovana ko zay zavatra mety tsy hitovizatsika hevitra fa aoka mba ny fifaliana ny fimbona miaraka amin'andriamanitra no iarahantsika rehetra zay anao velombo anareo volaza teo fa hijanona sotronono raha ny fikasanay liverina any Madagasikara hoe tena pitraka ny Madagasikara tamy zay tamin'ny heritaona dia lavoreny zareo hijanona sotronono dia mikavy azy zany le tao amin'ny idéologie tao ambatonakaka hoe rehefa miverina any aloha pasteur dia mba sokafy am'izay ndreny troisième cycle raha nandehanaka ty azy zany dia nanao ny doctorat d'état tamin'ny théologie zany zay no verenako vany Madagasikara ka tena no azo doera zany rehefa mijanona président ma dia tsisy afaka nanao ny azy dia tsy misokatra troisième cycle io dia mikavo zany hoe efa miverina ianao mba sokafy lay troisième cycle ka dia miakavia zany verina kely ray ampianatra amin'ny faculté de théologie tsy afaka mijanona mpampianatra maharitra no nytompasalamana satria ny dokotera rehetra zay mitsabo dia manao hoe tsy tsara ianao raha mipetraka maharitra any fa tsy maintsy misy suivi médical zay natapa-kevitra mivady hoe akaikikaiky koa la réunion na ny makaty frantsa zany moramora koa na mivezivizeny Madagasikara dia zay natao manampiasa hoe makany Madagasikara zay zanona ny Madagasikara petraka ny la réunion dia mivezivezy sy tapaka makany Madagasikara eto ambavatry zany fa asa mbola miandry iavana fa dia ny fahasoavan'andriamanitra ary ty fitenitry foany ny fiadanan'andriamanitra zay mihoatra no ny fahalalana rehetra hiary ny fotsika sy ny hevitsika ao amin'i Jesosy sy tompo sy mpomojitsika ho azy ihany amarana izao fampoko vavahana izao isika